Halleloia! Miderana Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eo amin'ny habakabaky ny heriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araka ny habeny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valisy ny lokanga. Midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dia. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsona maneno. Midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina sa mideran'i Jehova. Halleloia. Iaraka ivavaka isika. Ray masonao, fifaliana ho anay ny miaino ny feonao, fifaliana ho anay ny manatrika anao, ary fifaliana ho anay ny manatanteraka izao fampivavahana izao. Koa mitenena Tompo fa vonina ny eny izay mpanomponao. Amen. Faly miarabanao natratr'izao sapato izao. Engany mba samy hofeny fifaliantsika ary andray la fitahiana sy fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Entsika anoizana izao fotoana izao ary sy ho fiderantsika an'Andriamanitra dia ndeha ataontsika ny hira laharana 720. Aviry fazantany io. Isabel Camira mi fala vutandeibe Zayam muzena marube Evitare camidera Zayam muzena marube Evitare camidera Fiangunano Masandratu renife Iderani panavuta Natia nefita ziza Irawambande anana Irasuni ziuna Irawambande anana Ziuna Aviriua funzio Kamifalia vuku Fafaduza yanar Mirai safel kamira Derau famedika Mifitiava ni va
Raha mbola eo am-pitsanganantsika dia manasa antsika tsiraray avy andray baibolintsika ka hamaky izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahavalo. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy fahavalo. Rehefa hitantsika izany dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jôdia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ho tahinana izany teny izany. Amen. Andalika hivavaka isika. Andriamanitra arahinay tsara indrindra izy any an-danitra. Akory ny fifalianay fa manana tombotsoa mandrakariva izay miantso ny anaranao amin'izao raha sy fotoana izao. Ingene ny teny izay indrenesiny amin'ny vakiana teo iny mba hanokafanay ny fona mampananay ka ny fananao masina no angatanay mba hirotsaka aminay tsiraray avy. Mety izy ianao hiaraka aminay eto amin'ny anarantsony Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fanompompivavahana masina itsika dia ny fanatitra sy ny ampahafolony. Tantarana tovolahy anankiray izay voalaza ao amin'ny Matio toko 7:20 ny andininy 1:20 no isintomantsika lesona amin'ity marain'ity. Izao mivaky teny amin'ny anarantsony Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, raha te ho tanteraka ianao mandehana amin'ny dio fanananao ka omeo malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka ahy. Mahafinaritra tantara io isintomantsika lesona amin'ity marain'ity satria izao ity tovolahy ity dia naniry fatratra ny tokony ataony azahoany fiainana mandrakizay. Ankehitriny anefa izy dia niala tamin'ny alahelo satria izay ny hafarany tantara tsy nafoy zavatra ho an'i Jesosy. Niala tamin'ny alahelo izany izy. Ka ho antsika izany amin'ity marain'ity dia izao ny lesona sotomintsika dia izao andehantsika hanolotra izay azontsika tolotra ho an'Andriamanitra amin'ity marain'ity, indrindra amin'ny fanoloran-tena eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Vavaka isika. Andriamanitra fitiavanao, misaotranao mandrakariva izay ny amin'ny fotoana menao anay androany, menao an'izany vaky teny izany izay. Ingene mba ho tahinao manokana tsirairay avy ka mba hanolo tena feno anao Jesosy. Ary ampio izahay mba hanana an'izany faniriana tsara an'izany eo amin'ny fiainanay sy ny androm-piainanay sisa rehetra. Amin'ny anarantsony Jesosy. Amen.
tonga amin'ny fotoana manokana ho antsika indray isika rankizy andeha hiara hitsangana isika ka ataontsika le rehefa mahazatra antsika iny hoe oramamy mialohan'ny toriteny. Tantaran'ny Samuel andray rankizy no hoentiko amintsika amin'ity anio ity. Andeha aloha avadikintsika amin'ny baibolintsika dia jerentsika ao amin'ny Samuel voaloha toko faharoa ny andiny fahaenina amby roapolo. Samuel voaloha toko faharoa ny andiny fahaenina amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Samuel zaza ny tombo sady tiany Jehova sy ny olona koa izy. Ary Samuel zaza ny tombo sady tiany Jehova sy ny olona koa izy. Mahafinaritra rankizy ny tantaran'ny Samuel. Efa mety antsika izany tantaran'ny Samuel izany fa amin'ity anio ity dia hanatsoaka lesona vaovao avy amin'ny tantaran'ny Samuel andray isika. I Samuel moa rankizy dia zanak'i Iana. Iana izay tsy nanan-janaka mihitsy izy tamin'ny voalohany fa mivavaka tamin'Andriamanitra izy nangataka tamin'i Jehovah izy dia nomen'Andriamanitra zazalahy anankiray izay atao hoe Samuel. Efa nanao voady tamin'Andriamanitra, efa nanao promesse tamin'Andriamanitra rankizy ny maman'i Samuel fa rehefa meny Jehovah zaza izy dia ho atokany ho an'Andriamanitra io zaza io. Rehefa nanao an'izay promesse izay tamin'Andriamanitra rankizy Iana dia tena nomeny Jehovah zaza izy ary tena natokany ho an'Andriamanitra i Samuel zaza. Tena tery Iana tany amin'ny tempoly i Samuel. Indray andro rankizy dia rehefa tany amin'ny tempoly dia efa alina ny andro tamin'izay ka natory i Ely mpisorona satria tamin'izany fotoana izany moa dia nisy ny mpisorona. Dia i Samuel koa rankizy efa tany amin'ny tempoly ary dia natory ihany koa izy tamin'izay fotoana izay satria efa alina ny andro. Rehefa natory Samuel dia nisy feo niantso hoe ry Samuel, enona izany le feo? Ary vao henon'ny Samuel izay feo izay dia lasa aingana izy niazakazaka Samuel nakeo amin'ny Ely. Rehefa teo amin'ny Ely izy dia niteny izy hoe inty aho fa miantso ahy ianao. Dia gaga Ely satria izy tsy niantso an'i Samuel izany. Dia niteny izy hoe tsy niantso anao izany fa mandehana ihany miverina matory. Rehefa niteny an'izay Ely tamin'i Samuel dia lasa indray niverina natory i Samuel. Rehefa niverina natory izy afaka elaela kely iny dia nisy feo niantso indray hoe ry Samuel. Rehefa naheno indray Samuel dia lasa aingana indray izy nakany amin'ny Ely. Rehefa tonga teny amin'ny Ely izy dia niteny hoe inty aho fa miantso ahy ianao. Dia hoy Ely taminazy hoe tsy miantso anao fa mandehana ihany miverina matory. Lasa indray i Samuel miverina natory rankizy. Dia nitoy ny tantara miverina natory tany indray i Samuel. Rehefa natory elaela indray nefa izy dia tonga indray le feo ry Samuel. Nitsangana teo am-pandriana indray i Samuel ka nakany amin'ny Ely. Rehefa tonga tany amin'ny Ely indray Samuel dia niteny izy hoe inty aho fa miantso ahy ianao. Tena maly
Ely hoe satria fantatrely fa Andriamanitra no miresaka amin'ny Samoely no niantso an'i Samoela tamin'izay fotoana izay dia hoy Ely tamin'i Samoela hoe mandeha any miverina matory ihany fa raha mbola miantso anao le feo dia teneny hoe mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Dia lasa rakizy Ely dia lasa rakizy Samoela niverina natory. Rehefa niverina natory izy dia miverina niantso anazy ihany le feo hoe ry Samoela, ry Samoela. Rehefa hen'ny Samoely zay dia namaly izy hoe mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Ajantsika hatreo rankizy ny tantara fa andeha isika hisintona lesona avy amin'izany tantara izany. I Samoela rakizy rehefa natsony dia tsy nimenimenina izy satria izy efa tao am-pandriana, izy efa natory izy tamin'izay fotoana izay dia hoe za koa atsona foana, za koa zao foana. Ohatr'izany mantsy ny ataontsika rehefa hoe efa misy zavatra nataontsika na efa matorytsika no atsona dia tezitsika nandrandratsika menimenina eo tsika mingoningony eo rehefa atsona. Fa i Samoela kosa rankizy tsy nanao an'izay izy fa rehefa natsona izy niazakazaka aingana izy nandeha nakany amin'ny Ely ary namaly ny antso avy hatrany. Manomboka izao zany tsika rakizy rehefa atsona dia tsy tezitezitra atsony fa mandeha avy hatrany tsika rehefa atsony. Tonga faingana tsika rehefa atsony ny ray aman-dreny satria ireny ray aman-dreny ireny rakizy no solon-tenan'Andriamanitra ety an-tany. Dia isika koa na antsona imbetsaka ohatran'ny Samoela teto efa in-telo ny antso fa tonga foana i Samoely. Na imbetsaka ary tsika atsona matetika ary tsika ao an-trano ao dia mila mamaly mandrakariva ary mila tonga mandrakariva tsika rehefa atsony. Ary ny farany izay tena lehibe indrindra dia ny fankatoavana rakizy. Mila mankatoa mandrakariva isika. Nitenenina zao i Samoela hoe rehefa miteny anao, rehefa mbola miantso anao le feo dia teneny hoe mitenena Jehova fa miaino ny mpanomponao. Dia nankatoa avy hatrany rakizy i Samoely. Tena izay tokoa no niteneniny rehefa mbola niantso ilay feo. I Samoela arak'ilay vaky teny fototra antsika teo dia manao hoe ary Samoela zaza ny tombo sady tiany Jehova sy ny olona koa izy. Isika rakizy rehefa mankatoa dia sady tiany Jehova isika no tiany olona rehetra ihany koa. Ka ny firariana ho any ankizy rehetra amin'ity sabata ity dia mba ho zaza mpankatoany ny ankizy rehetra. Amen. Ho fanomanana ny foamam-panahintsika handray ny afatra manaraka dia andeha isika hiaraka isaitsaina ity hira manaraka ity. Eti anda, landa,
raisiko voninahitr'Andriamanitra ny mitondra ny teniny amin'ity an'io ty izay resantsika indrindra ny mahakasika ny amin'ny fahafahana ara-pivavahana, hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay satria omenao fahafahana hivavaka malalaka amin'izao fotoana iainana izao. Ny rinay dia mba hitondra soa ho anay ny teninao izay horenesinay amin'ity an'io ty, amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay horaisintsika amin'ity an'io ty dia araka ilay voasoratra tao anatin'ny vaky teny fototra manao hoe fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko an'ny Jerosalema, Seranjody sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:19 misy izay loha hevitra izay. Io andinitsotra masina io dia nanehoan'Andriamanitra ny fidirany antsihatra teo amin'ny tantara, fa misy tantara anankiray ihany koa nde hiverenantsika alalantsika hoe miasa amin'ny fotoana rehetra io Andriamanitra io. Any amin'ny Genesisy toko 5 no misy izay tantara izay miresaka indrindra ny amin'ny nivoahan'i Noa tao amin'ny sambo fiara rehefa nisy ny safidrano. Izao indrindra mantsy ny vaky ny teny ao amin'ny 7:12 amin'ny toko 5 amin'ny bokin'ny Genesisy. Ary tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona faha 100 dia ritra ny rano teo ambonin'ny tany ary nanaisotra ny tafon'ny sambo fiara Noa ka nijery ary indro efa maina ny tany. Zay zany ilay fidiran'Andriamanitra antsihatra teo amin'ny tantara. Tena manokana io tantara io satria rehefa naharitra fotoana ela ny safidrano dia nikendren'Andriamanitra hoe eto amin'ity fotoana ity no ivoahan'i Noa amin'ny sambo fiara. Dia inona ilay fotoana? Tamin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany, tamin'ny taona 100 izy ny soratra masina. Ritra ny rano ary afaka hivoaka n'io sambo fiara io Noa. Ny dingana nataon'i Noa voalohany dia nanaisotra ny tafon'ny sambo fiara izy. Zay ny dingana nataony voalohany. Eo amin'ny tantara dia hain'Andriamanitra ny mandritra ny safidrano amin'ny fotoana mety indrindra. Sahalan'ny hoe ampiasain'Andriamanitra ny masoandro handritra ny rano amin'ny fomba mahery vaika indrindra. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahagaga. Ny tanitsika raha manatona kaiky kokoa n'io masoandro dia ho may tanteraka, ary raha miala kokoa n'io masoandro dia angatsika tanteraka tsy azo iainana mihitsiny. Ka lanjalanjain'Andriamanitra zany ny toe-javatra mba hoe ifandraika amin'io andro voalohany amin'ny volana voalohany io anehoany ny voninahiny amin'io zanany izay mahatoky azy io dia tsy izay izany fa Noa. Ho anao ihany koa ny lesony, mety misy ny olana saribahana eo amin'ny fiainanao izay mety hoe manafitra anao sahalan'ny rano izany, fa Andriamanitra ilay mahay mandanjalanja dia afaka mandritra izany rano izany amin'ny fotoana mety, afaka mamaha ny olanao amin'ny fotoana mety ihany koa, na olana saribahana toy ny ahoana aza izany. Andriamanitra dia manana amin'ny fotoanany, mety tsy ho alolo kely na farafara kely araka ny fieritreretanao azy, fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia afaka mahatanteraka an'izany izy. Ilay andinitsoratra masina manaraka teo dia hoe nanaisotra ny tafon'ny sambo fiara i Noa. Magaga fa io sambo fiara io dia misy varavarakely. Eo amaky ny bokin'ny Genesisy sika ao amin'ny toko 5 any amin'ny 9 misy varavarakely io sambo fiara io. Fa nahoana ary nitsirika kely teo amin'ny varavarakely fotsiny Noa jerena hoe ritra ny rano. Tsy izay no nataony fa nanaisotra ny tafon'ny sambo fiara i Noa ka nijery izy ary indro maina ny tany. Misy fihetsika anankiray nataon'i Noa teo nanaisotra ny tafo. Rehefa manaisotra ny tafo zany dia mila miakatra ambony kokoa ary misy dingana atao amin'izay eo manaisotra izany tafo izany. Misy lesona ara-panagoavana azontsika raisina amin'izany. Mba ahafahantsika manantona an'Andriamanitra ihany koa dia mila manana fanandramana ambonimbony kokoa isika eo amin'ny fiainam-bavaka ataontsika. Ary amin'izay fotoana izay dia hiditra antsihatra Andriamanitra amin'izay fiainam-bavaka ananantsika izay. Misy ihany koa dingana nataon'i Noa rehefa niakatra ambonimbony kokoa izy nesory ny tafo. Io fanasorana ny tafo ihany koa dia mety azo alaina sary toy izao, mba ahitanao ny lanitra dia mila esorina zany ilay tafo.
ka mba hafatsika mifandray bebe kokoa amin'Andriamanitra, mahita ny fahasoavan'Andriamanitra dia mila esorina ihany koa zany izay manakana rehetra eo anoloantsika. Mety araka izay ilazan'ny soratra masina azy izany hoe asan'ny nofo, mety ho fijangajangana, mety ho falotona, mety ho fijejojoana ozy ny bokin'ny Galatiana 5:7-10. Mety fampotsampy, mety ody ratsy, mety fandrafiana, mety izay rehetra manakana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra toy ny hoe tafitrano manelanelana anao sy ny lanitra. Azo esorina izany rehefa manantona akaiky kokoa an'Andriamanitra ianao dia ho esorinao izany dia hanana izay fifandraisana ety miaraka amin'Andriamanitra izay ianao. Andramo io fanandraman'ny Noa io fa ahita ny fitahian'Andriamanitra safinonika ianao. Ny fanatanterahany Noa izany rehetrarehetra izany dia nitaky finoana. Sahalan'ilay izy ilay mbola vao hanamboatra ny samby fiara dia nitaky finoana lehibe taminy mihitsy izany ka nataony izay samby fiara izay. Dia teto ihany koa nitaky finoana ho an'ny Noa ny hoe ahita tany maina ao ivelany ao, satria rehefa nitsahatra mantsy ny orana dia ampoizina mbola hisy fotaka be da be zany ao ivelany ao satria naharitra ela ihany ny safidrano. Ka ny fotaka no azo aseho ihany koa hoe mety ho problème, mety ho olana manoloana anao ampiahatra anao tsy handroso izany, satria hoe fotaka mety hoe andrevo dia hoe hivoaka any ve. Fa rehefa Andriamanitra no miteny hoe mivoa amin'izay ianao ry Noa fa izany no andamina ny zavatra rehetra, dia afaka mametraka ny olantsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa isika, dia izy no andamina ny zavatra rehetra. Andriamanitra ihany koa dia nanome fahafahana ara-pivavahana ho an'ny Noa, satria ao amin'ny 9:20 ao bokin'ny Genesis 9:9 dia izao voalaza, dia nivoaka Noa ambanin'ny vady aman-janany ary ny vinantony niaraka taminy. Vao hiditra tao anaty samby fiara tao foana mantsy zareo dia nivoaka izy, any hoe nahazo fahafahana zany izy ireo. Ohatry ny mahita sarin'ilay akanim-borona kely ireny isika dia mivoaka tao ny voronkely dia mitsiritika be toa dia miparitaka. Dia ohatr'izay ihany koa zany ry Noa mianakavy, vao hiditra tao anatin'ilay samby fiara tao dia nivoaka ary nanana fahafahana ohatrin'ireny voronkely nomena fahafahana ireny izy. 20 ary Noa dia nanorina altara ho an'i Jehova, ary ny biby madio rehetra sy ny vorona madio rehetra dia nanalany ka natao mifanatitra hodorana teo ambonin'ny altara. Ny azo antoka aloha dia tsy manambara ny soratra masina hoe tao anatin'ny samby fiara dia nanangana altara ry Noa. Tsisy an'izay hoe iny fa nametraka kivatovato tao anaty samby fiara ry Noa. Fa eto zany dia hita hoe rehefa nivoaka ny samby fiara zareo dia nanorina altara i Noa, ary nanao fanatitra i Noa, nanalano izy ka nataony fanatitra ny biby madio sy ny vorona madio rehetra. Manome fahafahana ara-pivavahana Andriamanitra, nivoaka ny samby fiara zareo ary dia nivavaka i Noa. Afaka manatanteraka izany eo aminao ihany koa Andriamanitra, afaka manome fahafahana ara-pivavahana ho anao ihany koa Andriamanitra, ary amin'ny fotoana mety no anatanterahany an'izany. Ka izao ny fotoana mety, izao ny fotoana mety. Nambarany manokana teo hoe nanao fanatitra i Noa, nanalany ny biby madio rehetra tao amin'ireo biby mivoaka avy tao amin'ny samby fiara zany. Noa zany dia tsy nieritreritra hoe reto biby reto vitsy, ny fanatitra nefa ty ho atao isan'andro, ho ampy ve ireto? Fa rehefa Andriamanitra manome fahafahana ara-pivavahana dia hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Miara-mahita, milaza miara-mahita eto hoe tsy ringana mihitsy ny biby madio fa mandrakitiny androany dia mbola mahita izany isika. Noho izany na dia 7 aza ny biby madio nampidirina tao dia afaka nanao fanatitra tsara mihitsy Noa. Misy lesona lehibe sy tombontsika izany rehefa manome fahafahana ara-pivavahana ho asy anao Andriamanitra, manome anao malalaka fahafahana hivavaka Andriamanitra, dia atokano azy izay anananao fa izy no iahanao, tsy ho ritra izay eo ampelantananao fa sahala ny hitahiny an'i Noa no hitahiny anao ihany koa. Ao amin'ny fanandraman'ny testamenta vaovao dia nahitantsika mpianatra izay nomeny Jesosy teny fikasana manao hoe fa ahazo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko amin'ny Jerosalema, eran'ny Jodia, Samaria, hatrany amin'ny faran'ny tany. Tsy ho tanteraka izany tenin Jesosy zany raha tsy hoe izy no manome fahafahana ara-pivavahana.
noho ny teny fikasany Jesosy zany dia nalalaka amin'ny fivavahana teo Jerosalema, tany Jodia, tany Samaria, hatrany amin'ny farany tany. Afaka nijoro ho vavolombelon'Andriamanitra, afaka nijoro ho vavolombelon Jesosy Kristy ireo mpianatra ireo. Tanteraka tokoa izany tamin'ny andro Pentecoste. Ao amin'ny toko faharoa misy an'izay, fa dia niezinezina ny fihitaran'ny fiangonana. Raha 12 ireo mpianatra ireo dia lasa 20 izy, araka ny 5:15 amin'ny asan'ny apôstôly toko 1. Lasa 3 ny tombo 3 izy, araka ny 1:12 amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 2. Lasa tonga 10,000 izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:7. Ary na dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly 7:70 amin'ny toko 2 aza dia miteny hoe ny olombonjena dia nanampy ny tompo isan'andro ho isan'ireo. Tena hoe nitatra mihitsy ny fivavahana. Any amin'ny toko 9:1 dia miteny hoe niamaro ny isan'ny mpianatra, ny tombo ny isan'ny mpianatra. Ilay ao amin'ny toko 2 teo 7:20 dia hoe nanampy ny tompo, ohatrany hoe mampiasa marika lay signe plus zany eo hoe nampiana zany lay izy. Fa any amin'ny toko 1 dia hoe niamaro ny tombo zany, ohatrany hoe nampiasa lay signe multiplication zany. Ka nomen'Andriamanitra fahafahana mihitsy ny fivavahana dia nitatra izany, nitatra. Any amin'ny toko 7 dia miteny mihitsy izy hoe 9:30 dia nanampiadanana ny fiangonana eran'ny Jodia, io le teny fikasany Jesosy, sy Galilea, Samaria rehetra, sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny tompo sy ny famporisihan'ny fanahy ka niamaro. Ny 2:30 ary raha nandeha nitety ny tany rehetra Petera dia nidina ho any amin'ny olona masina monina tany Lida koa. Any hoe nandeha nitety ny tany zany nitatra any amin'ny tany rehetra, araka ilay teny fikasany Jesosy manao hoe ho vavolombeloko hatrany amin'ny farany tany ianareo. Andriamanitra dia afaka miditra antsihatra eo amin'ny tantara izy, ary tsy voafetra ny fiam-potoan'Andriamanitra, araka ny ilazan'ny teny fikasana azy ihany koa amin'ny Jaona toko 4:7 manao hoe fa izay niran'Andriamanitra dia milaza ny teniny fa tsy misy fetra amin'ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Tsy tamin'ny andron'ny Noa ihany zany niditra antsihatra Andriamanitra, na tamin'ny andron'ny apôstôly ihany, fa ankehitriny ihany koa dia afaka miditra antsihatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy. Andriamanitra ne hanome fahafahana ara-pivavahana ho anao, ho an'ny tokantranonao, ho an'ny fiangonanao, ho an'ny firenentsika mihitsiny. Dia hihitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, hitombo ireo mpanaradia an'i Kristy. Ho tain'Andriamanitra anie zany teny zany, asoa azy ianao. Amen.
iaraka hivavaka isika. Isaoranay nao Jehovah Tompo Andriamanitra rainay eo, nanome izany teny ny soratra masina izany, izay teny fikasana ho anay sy ny taranakay. Aoka ho tanterahanao sahalan'ny natanterahanao izany tamin'ny andron'ny Pentecoste, tamin'ny andron'ny mpianatra Andriamanitra izany teny fikasanao izany amin'izao andro farany izao. Ka ahazo hery izahay ho vavolombelonao eo amin'ny manodidina anay ary eo amin'ny tany amamonina izay misy anay ary ho vavolombelonao maneran-tany ny vahoakanao maneran-tany ka ho tafita ny afatry ny fitoriana ny filazantsara eto amin'izao tontolo izao. Tononay sy angatanay amin'ny anaran'i Kristy izany vavaka izany. Amen.